Ampahomana sangadina ny fiahina ala sosialy mitohy hatrany ny hetsika izay ataon'ny Rotary Club Ivandry ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny EPP Ivandry. Manandanja ny sehatry ny fanabeazana ho an'ny Rotary Club Ivandry antony iray mahatonga azy ireo hitondra fanohanana ara-tsakafo ho an'ireto mpianatra ireto. Vary valgony, arina fandrehatra na charbon, légumes, anisan'ireo fanomezana izay noentin'ny Rotary Club Ivandry toy ny efa fanaony teto amin'ny EPP Ivandry ny atoandro teo. Anomboka tsoatsy raha ny fantatra dia isy ny fiofanana izay atao eny anivon'ny EPP maro. Androany zany fizarana sakafo ho an'ireo mpianatra tian'ny EPP Ivandry, eo amin'ny 600 zany mpianatra amin'izao. Dia anomboka tsoatsy koa zany Rotary Club Ivandry hiarahasa amin'ireo EPP eto Antananarivo. EPP maromaro satria anao formation grande échelle zay. Système resto du cœur nisy fa formation grande échelle dans tous les EPP de Madagascar. Dia liza zay mampianatra maimaimpona informatique, teny anglisy ary teny français ho an'ireo mpianatra eo. Isaka sabotsy maraina zany le atao le formation. Dia ny tanjona zany anatin'ny herintaona zay mahavita 50 000 élèves. Satria isaka sabotsy zay misy formateur anankitelo. Dia mizara telo io zany dia 3 000 par week-end zay no atao zany le formation. Dia hiarahasa amin'ireo société maromaro eto Antananarivo, société gasy zany le izy satria rehefa manao formation anao mila fitaovana. Dia anomboka hizara fitaovana zany zay ordinateur portable zany izy, ordinateur atao hoe seconde main. Dia manaingatsika ireo société izay afaka miara-miasa aminay ary nareo taleno EPP eto Antananarivo koa afaka miara-miasa aminay satria anomboka EPP zay manomboka fotoam-pianarana amin'ny septembre 2014 iny. Raha nambaran'ny filohan'ny Rotary Club Ivandry dia fizarana sakafo farany mialohan'ny faranan'ny taom-pianarana ity notanterahana androany ity. Ny fizarana sakafo nandritry ny taona dia nanampy tamin'ny fahavitrihan'ny mpianatra raha ny fantatra. Efa manomboka ihany koa raha ny voalazany ny fanorenana ny EPP Ivandry izay izahana ho vita mialohan'ny taom-pianarana ho avy ny efitrano fianarana 3 teo amin'ny toerana izay efa nisy ny EPP Ivandry teo aloha. Dingana voalohany ihany izay fa mbola isy ny fiaraha-mientana samihafa mba hamita ireo efitrano fianarana 7 hafa. Ho an'ny Rotary Club Ivandry dia zava-dehibe ny fanabeazana ho an'ny ankizy izay ho avy ny firenena.